Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity alahady maraina fa 20 volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny an'izao fotoan'izao indray ary meny herinandro ahafahantsika mandray ny fahasoavany, ahafahantsika mivoatra trany ary indrindra ahafahantsika miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Aloha inderatsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Ianay tsara an'izin-danitro mbola velom-pisaorana velom-piderana anao izay. Mankasitraka tompo ny amin'ny hery izay omenao anay, mankasitraka ny amin'ny fitahiana ary misaotra anao sahady izay satria nonay marimarina tokoa fa manomana zavatra tsara ho anay ianao amin'ity herinandro ity. Ny any angatahako aminao tompo dia mba tsy salasalana izahay na anana ihany ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ho an'ny lehilahy iray monja. Alaina amin'ny apôstôly toko 9 dia ny 20 sy ny 17 manao hoe ary nisy anjelin'ny tompo laza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsanganaka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina any Jerosalema makany Gaza. Dia hevitra izany dia nitsangana izy ka laza nandeha. Amen. Mario niezaka mafy atao any lehilahy anankiray fotsiny ihany, lehilahy Etiopiana. Olona tsara laza sy nanan-kery ny asa mangina tamin'ny maro izy, lehilahy Etiopiana io. Hitan'Andriamanitra fa rehefa voaova fo izy dia hanomeny fahazavana noraisiny amin'ny hafa ka hisy hery lehibe asa mangina ho an'ny filazantsara avy aminy. Niandry an'ity mpikatsaka fahazavana ity ny anjelin'Andriamanitra ka voatarika ho eo amin'ny mpamonjy izy. Nentin'ny tompo hifandray amin'olona anankiray izay afaka hitarika azy eo amin'ny mazava tamin'ny alalan'ny asany fanahy masina izy. Voatarika ho eo amin'ny Etiopiana Filipo ka nanazava taminy ny faminaniana izay novakiny. Andeha manantona hoy ny fanahy ka mankanesa amin'io kalesa io. Nangitakitaka sy liana ny fondra lehilahy raha no hazavaina tamin'ny soratra masina ary rehefa vita ny fampianaran'ilay mpianatra dia vonona indray ny fahazavana nomena ilay tandapa. Tsy nataony ho antony handavana ny filazantsara ny toerana ambony izay nitanany teto amin'izao tontolo izao, mampiseho tokony olona maro izay mila ampianaran'ny misionera toa an'i Filipo io Etiopiana io, olona izay handreny feon'Andriamanitra ka handeha any amin'izay anirana azy. Misy olona maro mamaky ny soratra masina izay tsy mahazo ny tena mahazava-dehibe azy. Manerana an'izao tontolo izao dia misy lehilahy ary misy vehivavy manompo maso miandandra ny lanitra. Tonom-bavaka sy ranomaso ary fanontaniana no miakatra avy amin'ny fanahy feno faniriana mitady fahazavana. Fahasoavan'ny fanahy masina. Maro no eo amin'ny tokony ambaravaran'ny fanjakana. Miandry fotsiny ny hangonina ho ao. Nisy anjely nitarika an'i Filipo ho amin'ny anankiray izay mitady fahazavana sy vonona indray ny filazantsara ary ankehitriny ny anjely dia hitarika ny dian'ny mpiasa izay hamela ny fanahy masina ihany koa hanamasina ny lelany sy hanamboatra ary hanandratra ny fony. Ilay naniraka ny Filipo ho any amin'ny tandapa Etiopiana, any Petera ho any amin'ny kapiteny Romanina sy an'ilay zazavavy kely Israelita izay babo hanampy ny namana. Eo koa ilay kapiteny Siriana dia naniraka lehilahy sy vehivavy sy tanora ankehitriny ho solotena eny amin'izay mila fanampiana sy fitarihana avy amin'Andriamanitra. Iry mitopy ihany koa ho hainao izao mba hanaiko irany hitondra fahazavana any amin'ny hafa, mba ho fahamira-piratana ny voninahiny eny ifisianao ary ihany koa mba hahafahan'ny mpiarabelona manodidina rehetra mandray ny fahasoavan'ny tompo. Ahafahantsika koa rehefa tonga amin'ny voninahiny ny tompo dia ifampiarahaba hiditra ao an-tranon'Andriamanitra isika. Amen. Anay tsara an'izin-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Misaotra tompo ary mankasitraka ihany koa any amin'ny fitantananao anay. Misaotra ihany koa izay tsy manadino ireo mpiarabelona ny namana na dia mitoerana lavitra aza fa mampiasa ny tsirairay avy ianao entina hanomezana ihany koa namparitana ny filazantsara anao eny amin'izy ireny. Izay koa toraka izany dia vonoy izahay mba
ho vonona tokoa ny amin'ny iraka izay ho ataonao, sy salasalana izahay ka mba ho Filipo eny amin'ny toerana rehetra misy anay, anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro